ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika riavako malala tratra ity zoma fa 1 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra hotsika anio dia ny pelikopa tamin'ny alahady galatiana toko 2:1-20 ka-1:20. Galatiana toko 2:1-20 ka-1:20. Aminaran'i Jesosy. Ary noho tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika satria hita fananatsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy, fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famirana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niara-niantsara velatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihy koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa ny terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy isika fa tsy mpampanota avy amin'ny jentilisa. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino amin'ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota moa mpanompon'ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra rehetra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako vadiso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra, fa ombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, ary tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny fonan'ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Nandiny 7:20. Ary ny jiosy sasany koa niara-niantsara velatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihy. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa ny terenao hanao araka ny fanaon'ny jiosy? Ravako malala mikasika ny fiatsaram-belatsihy no tapany voalohany resahan'i Paoly amin'ity dindinika izay tantarainy amin'ny Galatiana ity. Hoy Paoly manao hoe tratry ny fiatsaram-belatsihy Kefasy na i Petera io, tratry ny fiatsaram-belatsihy koa Barnabasy, tratry ny fiatsaram-belatsihy koa ireo jiosy maromaro, ka dia nahitsy mihitsy aho Paoly rehefa hitako fa tsy nandeha araka ny fahamarinan'ny filazantsara io, dia niteneniko apahabe maso hoe nahoana ianareo no manao an'izao toetra izao miatsara velatsihy, izay toetra ny jentilisa ny fiatsaram-belatsihy. Rehefa koa malala eto dia raha terena tsara dia mazava ny fijerin'ny Paoly ny amin'ny fiatsaram-belatsihy, mazava ny tiany Paoly lazaina amin'ny fiatsaram-belatsihy. Ary isan'ny ataontsika hoe toetra tsy mendrika ratsy mihitsy ao amin'ny filazantsara ary famerimberiny Jesosy mihitsy ara ny hoe ratsy ny fiatsaram-belatsihy, tondroiny ho ny fariseo io mpiatsara velatsihy io. Mazava fa toetra tsy mendrika ny fiatsaram-belatsihy. I Molière, ilay mpanoratra frantsay,
de somary nanazava fa visy na toetra ratsy ny fiatsaram-belatsy saingy lasa toy ny fanao zany toy ny fanao ny fiarahamonina ary mazava tsara fa ny psikology de madinika fa ny olona ny akabiazan'ny olona de manana zany toetra ratsy na visy zany ary de satria lamaody ilay fiatsaram-belatsy de lasa rehefa lamaody izy hoe Molière de manjary lasa tombony ndray lasa fahendrena ndray lasa toy ny toetra tsara ndray izy mampietretra zany teny Molière zany hoe rehefa fanaon'ny olona le izy de lasa tsara ndray nefa fantatra fa ratsy ny fiatsaram-belatsy saingy no le fiatsaram-belatsy toy ny lamaody de zao ndray lasa toy ny fahamendrena ndray le fiatsaram-belanjy mampieritreritra zany rehefa kobalala fa to zany tokoa am'izao rivotra iainantsika zao ny politika ahitana fiatsaram-belatsy ny davanandro ny olona ahitana fiatsaram-belatsy andradray raha to na tsy tian'ny olona aza ny toetra ny fiatsaram-belatsy raha miatrahanao fantahina ny olona manao hoe tianao ve ny fiatsaram-belatsy izy ty tsisy olona hiteny manao hoe tsara ny fiatsaram-belatsy saingy zao to zary manao zany daholo ny olona hoy Molière eto rehefa komalala de ndeha azavaitsika tsara na ho alalinitsika kely mikasika nyty fiatsaram-belatsy izay nampifandona mihitsy any Paoly Skefasy na Paoly sy Petera ity samy ray aman-dreny be ny fiangonana izy ireo ny Paoly sy Skefasy na i Paoly sy Barnabasy saingy tsy nitovy hevitra izy tamin'ny atao hoe fiatsaram-belatsy ary nde ho azavaitsika kely ho alalinitsika ry havako malala izany fiatsaram-belatsy tsy akasitrahany Paoly zany ary zany fiatsaram-belatsy koa tsy akasitrahany Jesosy zany nefa toy ny ronina ny Petera sy Barnabasy ary toa ka jerena ry havako malala de tsy de mifanalavitra am'izany ny kolotsaintsika malagasy tsy mifanalavitra am'izany mihitsy ny andavanandro sy ny kolotsaintsika malagasy de ataoko hoe ny kolotsaintsika malagasy fa tsy resaka ny kolotsaintsika kristiana loatra satria anao kristiana de mahafantatra ny tokony ataonao manoloana ny fiatsaram-belatsy fa de resaka ny kolotsaina malagasy isika izay maha isika atsika any amin'ny farany raha toa ka fakafakaina ny ataontsika hoe fiatsaram-belatsy ry havako malala de ny ataontsika hoe fiatsaram-belatsy ny fakany teny fiatsaram-belatsy teny frantsay moa izay nazahoana azy de nataony hoe hypocrite fa ny teny hoe hypocrite de tsy teny frantsay rery akory tsy teny frantsay io fa teny grika ny hypocrite hypocritesse izay teny anankiroa natambatra hypo ambany ary crinène de manivana na manapa-kevitra ka ny tena faka ny teny hoe hypocritesse na amin'ny teny grika dia zay nadika teny frantsay tsika hoe hypocrite dia tsy fahafahana manavaka zavatra tsara tsy fahafahana manivana zany zay mahatoko ny hyposo lasa tsy tena mahay manavaka zany ary zay mahatonga lizy lasa hoe fahalemenana visy lasa toetra ratsy satria maneho tsy fahampiana ara-tsaina tsy fananana heritsaina na herim-po na herim-panahy hijoro na hanavaka na hanapa-kevitra de fahalemena zany lasa fahalemena tsy fahafahana manapa-kevitra tsy fahafahana manivana tsara tsy fahampitsaina zany manavaka tsara ny tokony atao na koa tsy fananana herim-panahy hijoro hanapa-kevitra ary dia olany saina zany sy olany saina sy olany fihetsepo ny famaritana nataony Xavier Léon Dufour ao anatin'ny dictionnaire anankiray nataony vocabulaire de théologie biblique dia mazava tsara ny famaritana nataony ty pretra katolika ity hoy izy manao hoe ny fiatsaram-belatsy dia tsinona tsy akory fa ny
fihetsiky ny olona mifanohitra amin'ny fihetsepoly. Rehefa mifanohitra ozy ny fihetsika ataon'ny olona sy ny zavatra ao am-pony sy eritreretiny de mety tsara velatsy izy. Zany hoe tsy mifanaraka ny fihetsiny na mifanohitra ny fihetsiny sy ny fihetsepony. Raha ohatra ka amin'ny fotoana zay ifanoheran'ny fihetsepon'ny olona sy ny fihetsiny de latsaka ao anatin'ny fiaratsaram-belatsy izy hoy Xavier Léon Dufour anatin'io rakibolana zay nataony io. Zany hoe raha hitarina kely amin'ny famaritana de izao Xavier Léon Dufour ny antsoina hoe mpandainga de mandainga amin'ny zavanitranga, mandainga amin'ny fitrangany zavatra. Ny mpandainga zany de manao hoe raha misy zavatra ny tranga ohatra hoe nihidy ny trano ka de ny mpandainga manao hoe antsy nihidy le trano. Zany hoe ny mpandainga dia manohitra ny na ny zavanitranga marina. Fa ny mpiatsara velatsy kosa dia mandainga amin'ny fihetsepony. Zany hoe ny fihetsepony hafa. Mety miteny izy manao hoe sa malahelo be nefa ny fihetsepony tsy malahelo. De amin'izay fotoan'izay izy metsara velatsy. Ny mpiatsara velatsy zany mandainga amin'ny tenany, mandainga amin'ny fihetsepony ao anatiny, fa ny mpandainga kosa mandainga amin'ny manohitra lay fitrangan-javatra ny seomary. Dia arak'izany de zao mety ho betsaka, mety ho toetra ny fiarahamonina raha miainga amin'izany famaritany Xavier Léon Dufour zany. Fotsiny tsika de mety ahita fa mety be de be mihitsy ho latsaka ao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Raha raisina amin'ny heviny malalaka zany de zao tena mety ho andavanandro ny olona mihitsy no mety tsara velatsy. Zany hoe impiry moa ny olona ny tsy mandainga amin'ny fihetsepony. Azay mahafahotana azy. Ny fahotana zany io tsy lay hoe mandainga amin'ny fitrangan-javatra ihany, fa iny lay hoe aza mandainga. Fa mety ho mandainga amin'ny fihetseponsika koa tsika manoloana ny namantsika. De azay amin'izay fotoana zay tsika mety ho latsaka ao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Eto dia mifandona i Petera sy Kefasy. Ny fandona izany. Inona no nitranga? Ny nitranga de izao. I Petera zany ray aman-dreny be dia isan'ray aman-dreny be ny Jiosy dia tonga tany Antiokia. Rehefa tonga tany Antiokia zany Petera miaraka tamin'ireo Jiosy maromaro taorinan'ny dinidinika ny fanaovana tamin'ny Paoly izay apôstôlin'ny Jentilisa. Dia rehefa tonga tany Antiokia Petera de nahitany Paoly zay nifandray tsara tamin'ny Jentilisa, niarany sakafo tamin'ny Jentilisa. Jentilisa teny resahany eo de niafa firenena ny Jiosy. Dia niarany petraka tamin'ireo Jiosy kristianina. No, reo tsy Jiosy kristianina zany hoe reo Jentilisa zany, ataovy ny Koritianina, ataovy ny Galatianina sy ny sisa rehetra, de niarany petraka tamin'ireo zany Paoly de niarany petraka teo koa Petera. Satria efa nekena ny fifandraisan'ny Jiosy ny Jiosy ny Jentilisa. Kanjo rehefa tonga kosa ry Jakoba rahalany tompo zany avany Jerosalema, dia ny Jiosy avany Jerosalema lay église judéo-chrétienne de manao hoe aleo aloha ny kristianina ofrana, aleo aloha ny tsy Jiosy ofrana. Fa tonga kristianina izy dia ifa niatakataka i Petera, i Kefasy zany Barnabasy nironana ka any amin'ny Jakoba sy ny namany. Tsy te atao tsony hoe fandrairay amin'ny Jentilisa, tsy te atao hoe fa niara-nihinana tamin'ny Jentilisa, tsy atao hoe fangaroaro tamin'ireo Jentilisa, zany hoe reo tsy Jiosy kristianina zany. De hitany Paoly izay fiatsaram-belatsy hoe naninonareo mifono tsy mbola tonga ry Jakoba rahalany Jesoa io niaraka tamin'ireo Jiosy zay tena nifikitra tamin'ny entin-drazana, naninonareo rehefa tsy tonga reo nitakosona taminay taty nareo, fa no tonga kosa ireo Jiosy reo ry Jakoba sy namany de lazanareo miatakataka aminay, de zany ve de rehetra kristianina, zany ve tsy metsara velatsy nareo, hoy ny fiteny filaza amin'ny Paoly zany. Raha toa ka zay rehefa ko malala de miaina amin'izany olana zany koa tsika matetika ao anivon'ny fiarahamonina malagasy indrindra. Izy io de io olana io de Andriamaky efa nisy nanao fanady adiny, melohany resantsika ny malagasy de efa nisy nanao fanady adiny izy io. Naka ohatra anankiray de ny hoe ny fifanoheran'ny toetsaina tatsinanana sy ny toetsaina tandrefana. Mitovitovy amin'izay ty olana eo amin'ny
Kefasy sy Paolity. Kefasy zay voataiza tao anatin'ny fanabeazana jiosy. I Paoly kosa zay voataiza tao anatin'ny fanabeazana grika. Ary dia tsy de mifanalavitra loatra amin'izay toetsaina hitantsika hoe tsy mitovy amin'ny civilisation tatsinanana sy ny civilisation tandrefana. Raha ohatra ka amin'ny tandrefana, amin'ny tandrefana zany ataovy hoe amin'ny Suisse ohatra, dia amin'ny tandrefana dia izao natsoina hoe tsara velatsy dia izao enao tsy milaza ny hevitrao. Amin'ny fotoana ilana ny hevitrao dia izao tokony milaza ny hevitrao, tokony milaza ny ao an-tsainao sy ny hevitrao ianao. Fa mety tsara velatsy ianao raha ohatra ka tsy laizanao ny hevitrao, tsy ambaranao ny fomba fijerinao ary tsy mijoro amin'izany ianao, dia mety tsara velatsy ianao. Zany dia fomba fijery mihitsy amin'ny tandrefana. Fa raha ohatra ka jerentsika alalintsika ny fiarahamonina japonais ohatra izay tatsinanana dia tsy mitovy amin'izay mihitsy. Amin'ny japonais dia misy voambolana tsy fantatry ny tandrefana andraisantsika ohatra atakarantsika ny fahasamihafany ro civilisation ireo. Dia amin'ny tatsinanana amin'ny japonais zany ohatra dia misy voambolana anankiroa ny azy, dia lay ataony hoe one sy tatemae. Ny Antone one zany dia tsy afa-tsy akory fa ilay fihetsepon'ny olona na marina kokoa ilay zavatra eritreretinao manokana, ilay fisainana manokana any am-ponao any io le eritreritro manokana io le one io le anao manokana io. Lay ataontsika hoe tatemae kosa nefany amin'ny teny japonais zany dia izao tsy afa-tsy akory fa ilay zavatra tsy maintsy ataonao, ilay fihetsika tsy maintsy ataonao eo anivon'ny fiarahamonina. Zany hoe fiarahamonina zany efa manana lamina, efa manana zavatra andrasana, dia ilay fihetsika ataonao eo anivon'ny fiarahamonina zay antsoina hoe tatemae. Noho zany dia tsy mitovy reo, tsy misy dikany amin'ny teny tandrefana na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny grikany hoe hone na tatemae fa amin'ny teny japonais any, satria tsy ananany tandrefana io toetsaina io hoe ny anankiray ilay feon feritreretako, ilay fihetsiko za manokana, ilay fihetsepoko zaza asa mirery zay, tsy voatery lazaiko zay. Fa ny anankiray kosa lay tatemae zany hoe lay zavatra ataoko, lay zavatra andrasana amiko, lay fihetsika ataoko eo anivon'ny fiarahamonina. Dia arak'izany dia tsy mitovy lay fomba fisaina anankiroa amin'ny japonais dia izao tsy mety tsara velatsy mihitsy izy raha ohatra ka tsy milaza ny fihetsepony. Tsy zava-dehibe aminy ny filazana lay hone azy manokana zay. Fa ny tsy maintsy ataony dia izao ny tatemae, zany hoe ataony izay ampirindra ny fiarahamonina, tsy ny fanehoana akory ny ao an-tsainy ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia izao lay tatemae. Ka raha ohatra ka misy zavatra mifanohatra amin'ny eritreretiny kanefa ny takin'ny fiarahamonina dia aleony manao an'ilay tatemae, zany hoe ny ataony ho zava-dehibe dia izao lay firindrano lay fiarahamonina fa tsy lay fihetsepony manokana, dia mifanora tanteraka amin'ny fomba fisainana tandrefana. Ny tandrefana dia izao manao hoe lazao zay hevitrao, ambarao zay hevitrao, fa tsy maninona zay fitrangany eo fitrangany, fa izao ny hevitrao ny zava-dehibe. Amin'ny japonais dia tsy zay. Amin'ny japonais dia tsy ny hevitrao mihitsy ny zava-dehibe fa ny tatemae, zany hoe ninona ny firindran'ny fiarahamonina aloha vao ny hevitrao. Fa raha ohatra ka tsy ilaina ny ilazana ny hevitrao manokana, ny hony anao manokana any zany, anao sy ny fihetsika ao any zany aprimo any, fa zao ajao ny lamina ao anatin'ny fiarahamonina. Ny tanjona dia izao mba tsy handratra, mba tsy hanimba, satria raha ohatra ka avoakanao ny hone na ny honina dia izao manjary manimba ny fiarahamonina zany, satria mandratra olona ianao, manakorotana lay lamina ianao, mahasorena olona ianao, dia lay lamina mipetraka manjary mikorotana dia aprimo any no hone anao na ny honina anao. Fa izao lay tatemae ny zava-dehibe aloha. Dia izay toetsainy zay rehefa ko malala mahatonga ny tandrefana be dehibe ro totsika hoe olona tandrefana miaina ohatra any Japon dia mahita hoe ohatra ny be tsara velatsy le japonais, ohatra ny hafahafa be miaraka amin'ny japonais. Ohatra miteny zao ohatra manao hoe
raha amy japonais ianao dia mangataka azy ohatra hoe mangataka valiteny tsy tena mahazo tsy zany ianao fa ny azy teneny de mampiasa ny teny hoe mozokasi izy zany hoe tsy tena teny tsy manao hoe tsy zay fa manao hoe ohatrany sarotra be zany zavatra angatahano zany tsy avy hatrany de manao tsy izy ny antony de ny olo tatemahe hoe tsy tokony andratranao de tsy misy hafa am'zany mihitsy ny kolotsaina malagasy tsisy hafa am'zany mihitsy ny kolotsaina malagasy ny kolotsaina malagasy de zao tatahak'izay resahany tatahaka ity kolotsaina tatsinana ty tahaka ity kolotsaina tatsinana japonais ty mihitsy ny kolotsaitsika ny dikany hoe miady varotra ngeny etseny hoe nahoana moa nahoana ny misy miady varotra raha any Europe ianao tsisy ady varotra zany misolatra eo antsenao hoe zao ny vidin'ny akondro de avoay ny vidin'ny akondro zao ny vidin'ny leguny poireau de avoay ny vidin'ny poireau fa ty Madagasikara ianao de misy ny ady varotra eny etsena amy zavatra rehetra dia tena kolotsaina ny ady varotra tsy hijery ny lafy mihiby isika tsy hijery ny lafy mihiby isika fa ny lafy miabo fa izao ny fanazavana pasteur Andriamanjato Richard azy tao amina communication anankiray velakevitra tao amin'ny akademia de hoe ny ady varotra amin'ny malagasy dia tsy hoe fanambakana loatra fa tena fandrindram-pihavanana tena fandrindram-pihavanana mba hampisalamina ny fiarahamonina eo lay hoe dinidinika eo lay sangisangy ifanaovan'lay mpividy sy mpivarotra amin'ny alalan'lay ady varotra eo de zao sangisangy zay anankiray mampisy fifandraisana zay anankiray fa ny tena zava-dehibe de zao manao hoe rehefa ohatra ka le vidin'ny zavatra zany de zao tena arakaraka an'lay mpivarotra arakaraka an'lay mpividy toy ny manao hoe ohatrinona ny zakanao raha ohatra ka zavatra vidina ary 100 ohatrinona ny vidin'io ary 100 tsy manambola fa ohatrinona ary ny zakanao de miteny 20 eny vola ihany zany fa miakarakely ianao zany hoe lay mba tsy isiny zay ataotsika hoe fifandratrana zay mba tsy isiny le fifandratrana fa iafaran'lay mpivarotra tsy lay mpividy amin'ny tsodrana zay ny dikan'lay ady varotra zany hoe tsy maratra ianao zany rehefa nividy an'lay zavatra tsy disy fanantenana ianao satria raha metsena ianao ka tonga de vidin'ny zavatra de le tena izy de any anatinao any misy ratra-po hoe ndrihitsy nahazo fa le ady varotra de zao tena manao mihitsy manao hoe tsy mampaninina amin'ny mandefitra kely midina kely ianao noho ny amin'ny fihavanana de hidina kely ay za kosa de zao tsy maninona fa zao vokely raha zany fa akariko kely le izy ny tanjon'lay ady varotra zany de zao mba tsy hifandratrana fiarahamonina tsy mifandratra fa misy lamina ao anatin'lay fiarahamonina dia izay toetsaina zay dia toetsaina tatsinanana tena toetsaina tatsinana zay mihitsy amintsika malagasy de zao tsy zava-dehibe mihitsy ny hoe hevitra manokana amin'ny malagasy de tsy zay ny zava-dehibe fa lay firindrana mitovy amin'ilay toetsaina ny japonais teo hoe zao noho izy mitovitovy fiarahamonina malagasy fiarahamonina japonais tsy kisendrasendra ny nampitahany raha velitsonina ny japanina sy ny japanais misy toe-posy toe-pana mitovitoviny reo fiarahamonina reo marina fa tsy amin'ny lafiny ara-tsaina sotrany izy civilisation fa misy elanelany be ny fahazavan-tsaina sy ny tahaka zany fa zao misy toe-po hitoviny io mahatonga n'lay hoe japanina sy japonais dia manazava manao hoe zao noho izy tsy ny fijerinao ny zava-dehibe amin'ny malagasy sy amin'ny japonais fa lay tsy fandratrana ka raha ohatra ka mahafinaritra n'lay olona mandre hoe ohatra ny tsara zany tanànanareo zany de teneno aminy manao hoe ohatra ny tsara zany tanànareo zany na raha amin'ny japonais de zao amin'ny malagasy ao de zao tena fiatsaram-bela tsy mihitsy zany am'zagena amin'ny tandrefana fa amin'ny japonais tsy voatery hiteny izy fa mangina fotsiny izy ohatra tsy miteny izy manao hoe ratsy zany na de fa ratsy be le izy fa mangina fotsiny izy na miteny manao hoe ratsy be tokony ite zany le malagasy hoe ratsy be taranao zany raha misy olona mite zany manao hoe ratsy be ve le izy de malagasy tsy savy te manao hoe ratsy be le izy fotsy manao hoe eny eo ihany aloha eny azo
tsy de tsara fa eny efa azo tsaraina ihany koa nge ty ataonao an'izao tsy avy hatrany de itenanao mihitsy ny malagasy raha tsy hoe malagasy mivolavolain'ny toetsaina tandrefana anga fa raha malagasy any ambanivohitra zay 20 isanjato ny malagasy de mety manao hoe ohatra amin'ny tema hoe mahita ataovy eo mahita trano ratsy be izy na asa ratsy de tsy avy hatrany mety hoe hoe tia ratsiny tsy manao an'izay izy eny ohatra misy tsy mety le izy misy madilana kely ohatetenina ngamba ny tokony amboarina kely ohatr' zao ty ngamba ny tokony tsy avy hatrany mihitsy izy de teny hoe ratsy ny antony tsy hoe ratsy fanahy izy fa zay mitovy amin'ilay onean'ny japonais zany hoe tsy te hitandrina izy hoe tsy te handratranao izy ary mety mandiso azy zay fiarahamonina zay mety mandiso zay tsika tsy hitsara hoe ratsy satsaza ny toetra zany tsy fantatro anjaranao ny mety tretra fa manazava fotsiny tsika hoe zay le toetra tsika eto Madagasikara manimba tsika zay indraindray fantatra zany fa nefa koa nanavitra tsika koa zay indraindray zay toetra zay na tonga ataotsika hoe lamina tao anatin'ny fiarahamonina malagasy ny antony de izao koa raha jerena amin'ny lafin'ny filozofia ny tandrefana de tia miady hevitra tandrefana zany efa voakolony ataotsika hoe ady hevitra zatra ady hevitra izy satria zatra ady hevitra izy de tsy tiany ny tsy anehoanao ny hevitra ao satria ny fanehoanao ny hevitra ao dia manampy be de be amin'ny ady hevitra efa zatra kolotsaina ny ady hevitra izy de tsy maratra izy fa ny tatsinanana tahaka ny malagasy na ny japonais de zao tsy de tia ady hevitra loatra izy amin'ny malagasy tsy zava-dehibe ny ady hevitra ekeny ihany misy ny zavorovoron-kilatona fa tsy de zatra ny toetsaina dialektika loatra izy ny tandrefana efa voavolavola ny toetsaina dialektika ny toetsaina dialektika de zao hoe misy ny thèse misy ny antithèse ary misy ny synthèse zany hoe laha zao zay hevitrao miabo ny hevitrao positif lazao miiba ny hevitrao négatif lazao ozongozonina mihitsy lay hevitra zay moa le toetsaina dialektika hoe donina mihitsy le hevitra hotsonina mihitsy lay fitraka ny zavatra toerina mihitsy mba hamafy azy ny zavatra tsisy mpanohatra tsisy mpanozongozona tsy mafy fa amin'ny malagasy tsy zany loatra malagasy zany tsy de nikoloina loatra tamin'ny toetsaina zatra toerina na ray aman-dreny malagasy ara tsy mahazaka toerin-janaka tsy mahazaka toery-teny kolotsaina io tena kolotsaina mihitsy io matony olona matony malagasy ataotsika hoe nahita fianarana zatra n'izany dialektika zany satria efa kolokoloina tamin'izany toetsainy ny fanoherana zany izy fa ny fiarahamonina malagasy matetika de tsy zatra ny toerina izy kolotsaina mitovitovy amin'ny kolotsaina tatsinanana rehetra aminy ny hevitra tsy hoe ozongozonina vao mafy na ozongozonina vao metsara tsy de ny hoe thèse antithèse synthèse tsy zay loatra tsy zay amin'ny malagasy fa ny azy de zao io hevitra io de zao efa misy lamina ao anatin'ny fiarahamonina io ary ny fotoana no mitsara sy mandamina mendalana tahaka ny ataotsika hoe tahaka ny inona no azo ilazana azy spirale ny hevitra amin'ny malagasy zany hoe tsy metsara sy mivoatra mendalana fa tsy voatery hoe toerina foana dia izay toetsaina zay tsy mitovy mihitsy amin'ny toetsaina tatsinanana ary olana amin'ny demokrasia io mazava ho azy amin'ny demokrasia de zao tsy maintsy ilaina mandrakariva ny fanozogozonana ny otsokotsonina vao me mafy mihitsy lalàna ny demokrasia de teraka tao anatin' zany toetsaina zany hoe isan'ny mahamafy ny demokrasia ny fisian'ny fanozogozonana ny fisian'ny adihevitra fisian'ny adihevitra isan-karazany mahamafy ny demokrasia zany mahamafy olona ny demokrasia zany fa raha firenena tsy zatra adihevitra raha lay toetsaina tsy zatra adihevitra toetsaina tsy zatra satria amin'ny adihevitra be loatra mandratra ny adihevitra be loatra manjary manimba ny fifandraisana manimba ny mapidina lay ataotsika hoe saty isan-karazany de tsy mahazaka izy de manjary olana mihitsy lay toetsaina lay demokrasia lasa tsy hain'le firenena lasa be debe ny tsy firenena tsy mahay manohatra misy tsy mahazaka toerina mihitsy de misy koa tsy mahay manohatra mihitsy
izany mitranga satria lay fiarahamonina tsy mbola tsy manana lay lafika tahaka ny tany andrefana. Ny tany andrefana de efa elany zany filozofia zany anjato taona ny efa nienany an'izany. Fa raha ohatra ka firenena hafa fomba fisainana tahaka ny aty Madagasikara tahaka ny malagasy zay ny civilisation tsy mahazaka ratra, tsy mahazaka teneny maso, tsy mahazaka mahitsy be ka mandratra lay lamy isan-karazany, de manimba lay lamy isan-karazany dia ela vao azony lay atao hoe demokrasia. Ohatra manao hoe iverenantsika lay toe-tsainy Paul sy Petera teo. De arak'izany ny tsara velatsy zany Petera. Raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny Baiboly de tena ny tsara velatsy Petera. Fa raha jerena amin'ny lafiny ra-piarahamonina de izao ny tsara velatsy Petera satria tsy tiany ny animba lay fifandraisana teo aminy sy teo amin'ny Jakoba. Tsy tiany lay nanimba lay fifandraisana teo amin'ny sy teo amin'ny reo jiosy namany. Barnabasy sy Petera be zao izy roa lahy zao avy hatrany dia naka ndrona tsy tena zay le toe-tsaina tatsinanana. Hoe satria efa misy lamina nge ao anatin'ny fiarahamonina jiosy de nanaja an'izay izy roa lahy. Paul kosa tena mazava be fa lay kolotsaina tandrefana mihitsy. Natreza dronina fa Paul dia nahita toe-tsaina tandrefa toe-tsaina grika izay hoe ambarao zay ao an-tsainao, rehefa mijoro anao de mijoro, rehefa itiny misy anao de ato, de tena mazava tsara mihitsy. Dika zany eo amin'ity Galatianina ity de hitantsika lay karazana fiarahamonina anankiroa zay mety mpitrangaryavako malala amin'ny fihetsiky ny kristianina andavanandro. Eo ary tsika raha ohatra ka jerena zany amin'ny lafiny ara-panahy de izao ry avako malala, me tsara velatsy isika na me tsara velatsy ny mpino rehefa ohatra ka tsy mijoro amin'ny fanahy ny filazantsara izy. Me tsara velatsy ny mpino raha ohatra ka tsy mijoro amin'ny fanahy ny filazantsara izy. Ino ny hoe fanahy ny filazantsara? Ato anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao zany ny manao fihetsika manohitra, aoka tsy hifanohitra amin'ny bitsiky ny fanahy masina ny fihetsikitsika. Ary izay no marodalana. Tsy ny fihetsiky ny fiarahamonina tsy zay eo, fa ny feon'ny fanahin'Andriamanitra ato anatintsika, ny feon'ny filazantsara ato anatintsika de tsy tokony hampifanoheritsika mihitsy amin'izay ny fihetsikitsika. Zay ny voalohany. Raha ohatra ka hitanao fa misy tsy mety amin'ny fihetsiky ny namanao, ary ny feon'ny fanahy masina ao anatinao sy ny feon'ny fihetsem-pona ao anatinao, manao hoe tsy mety zao fihetsiky zao, de aza lazaina hoe mety. Aza lazaina hoe mety, fa zao me tsara velatsy ianao raha ohatra ka miteny mety io nefa ny feo feritretanao, ny feon'ny fanahy masina ao anatinao miteny mba tsy mety koa zao atao zao na tsy mety zao fomba zao fiteniny zao, dia zay lay fijoroany zay zava-dehibe. Saingy zao de izao koa jereo tsara koa fa ny fiarahamonina dia ao anatina fiarahamonina ianao de mitadiava zany fomba filaza, mitadiava fomba filaza, mitadiava fomba fifandraisana ahafahanao tsy mandratra ny olona. Tsy hoe tsy mety tsara velatsy akory ny tanjona, tsy lay tsy mety tsara velatsy amin'ny lafiny ara-piarahamonina, fa ny zava-dehibe dia enao tsy manohitra n'lay feon'ny filazantsara, lay feon'ny feritreretan'ny olona, feritreretanao am-ponao, nefa ao anatiny tsy fandratrana ny hafa sy tsy fandratrana ny fiarahamonina. No zany de zao azonao atao ny mangina, azonao atao ny mangina aloha. Lay one zany io tahaka zany hoe misy zavatra randray hitanao hoe tsy mety ataon'ilay olona, de zao raha ohatra ka hitanao fa tsy fotoana
de zao azonao ataony mangina aza miteny aloha hoe mety rehefa tsy mety ilay izy zay anankiray fa izao azonao atao rehefa avy eo ny manatona lay olona azonao atao ny manatona lay olona de miteny an'ilay olona manao hoe manokana hoe tsy mety ny nataonao tsy mety ny nataonao fa zao de maka fotoana ianao zany mba tsy atonga ilay tatemahery amin'ny fomba fijery japonais teo orava lay fiarahamonina manimba lay lamina ao anatin'ny fiarahamonina tsy le filazana ny hevitra ao zany ny zava-dehibe enoy ilay feon'ny feritreretanao enoy lay feon'ny filazantsara fa izao tsy voatery avy hatrany ianao raha malagasy io resahantsika io dia tsy voatery avy hatrany ianao hilaza eto Paoly de nanazava hoe za tena nijoro mihitsy fa tsy nambaran'ny Paoly ny valitenin'ny Petery tsy nambaran'ny Paoly ny valitenin'ny Barnabasy tsy nambaran'ny Paoly ny valitenin'ny Jakoba fa ny valitenin'ny Paoly ny teneny eto manao hoe de tena tonga de niteny apahabe maso mety misy fotoana ilana an'izany fa mety misy fotoana izay ataontsika hoe ilana koa fiatahana kely efa nataon'ny Paoly rahateo zany natsony ny olona de ndresahana manokana hoe tsy mety nataonao teo dia fahatelo raha ohatra ka ao zany ny fahanginana de ao ny fiatahana kely de mitenylay olona hoe tsy mety zao ataonao zao na tsy mety ny hevitrao na tsy momba ny hevitrao iny de ny fahatelo de izao raha ohatra ka tsy maintsy hijoro ianao apahabe maso tahaka nataon'ny Paoly eto dia mila mijoro ao anatin'ny fahendrena tahaka izao lazain'ny Paoly zao nataon'ny Paoly ny ivo tany amin'ny Jesosy lay fanakianana any Petera sy Barnabasy ny ivo tany amin'ny Kristy zareo tsara lay andiny fahinambiny folo fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy de nino ny Kristy Jesosy tompo isika mba ho amarinina amin'ny finoanan'i Kristy zany hoe misy fotoana eto miteny zany eto i Petera rehefa niteny Petera nanitsy rehefa niteny Paoly eto nanitsy any Petera nanitsy koa any Barnabasy de niivo tamin'ny Kristy niteny ampahendrena izy rehefa tsy maintsy nalazaina zany ny tao an-tsaina rehefa tsy maintsy lazaina ny tao an-tsaina satria mila mijoro de zao ao anatin'ny fitiavana zany milaza zavatra tsy andratra tsy animba tsy anakorotana tsy anala-baraka fa tena mametraka lay fijerinao araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy araka ny fijerinao manokana fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy afaka malala ratsy ary ny fiatsaram-belatsia tsy tsara ny fiatsaram-belatsia amin'ny fifandraisana amin'ny olona de tandrovo tsara zay tandrovo tsara aoka ianao hijoro tsara maha ianao ao anatin'ny fanajana ny aja mamboninahitra ao anatin'ny fanajana aja mamboninahitry ny olona nefa koa ao anatin'ny fanajana ny fanahy ny filazantsara mila mijoro tsara sika fa ny farany avako malala dia tsika manao hoe ny fiatsaram-belatsia ny fahaseho fiatsaram-belatsia ny fahaseho kosa de tena toetra afara-panahy mihitsy lay miseho kristianina miseho mivavaka nefa tsy mivavaka zay zavatra hafa mihitsy iny le fiatsaram-belatsia mason'Andriamanitra iny le fiatsaram-belatsia iny zavatra hafa eto amin'ny lafin'ny fifandraisana eto amin'ny lafin'ny ataontsika hoe moral amin'ilay fifandraisana fa le fifandraisan'ny fiatsaram-belatsia ny fahasoa de ny fiatsaram-belatsia zay lay toetra ratsy lay mody mivavaka te atao hoe hita mivavaka te atao hoe zao zany hoe tahaka ny iny azo lazana ary marionnette na tahaka ny manao théâtre zany hoe maka toerana zay maneho ny toetranao zay tsy tena toetranao maneho ny maha ianao kanefa tsy zay ianao ohatra ndre manao théâtre reny manao hoe za dia manana toetrana miaramila nefa na tsy miaramila de miseho miaramila nefa tsy miaramila zay le fiatsaram-belatsia ny fahaseho zay tsy akasitrahan'Andriamanitra zay de tsy toetra tokony ananany mpino mihitsy na amin'ny fifandraisany amin'ny namany na amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra raha fitina rehefa komarala de izao ratsy ny fiatsaram-belatsia na de lamaody aza ratsy ny fiatsaram-belatsia ary nefa koa mila mitandrina amin'izany fiarahamonina zany isika mila mijoro tsara amin'ny fahamarinana mijoro amin'ny fanahy ny filazantsara azay mampinompino tahaka nataon'ny Paoly eto mijoro tsara ary anatin'izany fijoroana zany de miseho amin'ny endrika anankitelo ny voalohany de izao raha ohatra ka tsy maintsy mijoro tsara ianao manitsy ny namanao de izao
tsoa izy de teneny manokana. Faharoa, raha mijoro tsara ianao de izao, raha tsy maintsy hijoro ianao ka ho fananarana ny be sy ny maro de lanjao tsara ny teny, ny fomba filaza zavatra mba ivo ho amin'ny fanotsiana so amin'ny fitiavana amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Zany hoe lay fijoroanao de fijoroana mampiorona ny olona ao amin'i Jesosy, fa tsy fijoroana mahatonga fisarahana na mahatonga korotana, fa fijoroana mampiorona tsara ny olona ao amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana, tahaka ny nataon'ny Paoly eto nampitodiany tamin'ny Kristy. Ary ny fahatelo de zao, manoloana an'izany mba tsy hatonga anao izay mpiatsara velatsia de zao, mety misy fotoana ilanao fanginana mihitsy, fa hitandronao koa aloha lay fiarahamonina raha hitanao fa tokony ho azonina aloha lay fiarahamonina de mila ianao mijery fotoana manokana araka volaza teo, na mitolona mbavaka koa arak'izany. Ratsy ny fiatsara-belatsia afaka amin'ny lafiny rehetra, ny tompo ane anome anao fahendrena sy fahazavan-tsaina mba hahafahanao mijoro amin'ny fahamarinan'ny filazantsara tenen'ny Paoly eo, nefa ao anatin'ny fandalana ny fitiavan'Andriamanitra, ary andrasan'ny tompo amin'ny fiangonana zany ankehitriny. Andrasan'ny tompo amin'ny fiarahamonina malagasy zany zay fiarahamonina hitatsika fa ilana fijoroan'ny mpino vavolombelona. Ivavakasika Jesosy eto anivon'izao tontolo zao zahay mifanerasera amin'ny fiarahamonina misy anay, ary tola mody ny fiatsaram-belatsia ankehitriny, ary ny fiarahamonina koa raha ankehitriny de zary manaraka izany avokoa. Tsy akasitrahanao nefa ny fiatsaram-belatsia satria ny fifampitezana sy ny fahitsiana no akasitrahanao. De omeo anay tompo ny fahendrena, omeo anay ny fahendrena izay ahaizany mitondra tena tsara, ka tsy ara-velatsia amin'ny namanay zahay, fa ailaza ampitiavana tahaka nataon'ny mpanomponao Paoly eto, ilaza ampitiavana ao aminao Jesosy ny tsy mety na zay mety ho ahitsy eo amin'ny namanay. Omeo anay ny fanetreteny, ahay miaino ny feonao Jesosy, ahaizanay mitondra tena tsara. Omeo anay koa ny fanetretena, ahaizanay mitandrina ny firidran'ny fiarahamonina sy ny fiainam-piangonana zay efa mahasari-piaro anao. Ny fanahinao masina ihany no ahafahanay mijoro vavolombelona fahamasinana. Esory aty anatinay tompo ny tahotra ny hijoro, esory aty anatinay ny tahotra ny haneo ny fitiavanao, ary esory aty anatinay koa ny firehareana, fampianazo zahay ahitondra tena tsara, ary tsy ho sakaizan'ny mpiatsara velatsia fa sakaizan'ny madio fo tahaka anao Jesosy, sakaizan'ny fahamasinana, sakaizan'ny firindrany ny fiarahamonina, sakaizan'ny filaminana. Dia mivavaka izay tompo mba ho fiarahamoniny firahalaina sy ny fifankatiavana ny tokantrano misy anay, ka tsisy fiatsaram-belatsia fa fifampitezana, fahatsoram-po no iainana eo anivon'ny ankonana misy anay. Jereo ny fianakaviana tsirairay avy ny piraitam-po mba tsy hanjakan'ny fiatsaram-belatsia fa hanjakan'ny fifankatiavana, ny fahantsora-po, ny fahalemem-panahy, ary ahay ifampitaiza sy ifanitsy ao aminao Jesosy. Jereo ny tanindrazanay mba tsy hanjakan'ny fiatsaram-belatsia fa hanjakan'ny fifamelana sy ny fahatsora-po, ny manakina anakinam-pitiavana, ny kianina handray am-pitiavana. Misaotra Jesosy. Amen.